fa ohatra misy manindrony reto zafady. Tsisy kisendrasendra foana fa nisy paingitra teto dia ozy ny tatsy amin'ny leoandoja tatsy hoe leoanjoda tatsy hoe mety be aminy hony. Alleloia, ataontsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Jesosy koa mety be aminao androany a? Mety be amintsika foana, tenenina akaikinao hoe mety be amintsika foana Jesosy hoe. Ka faly amary abanao tonga eto hoe tain'Andriamanitra ianao. Ataontsika tehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Alleloia. Faly miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny afahafahantsika indray fo iray, tena iray, vava iray, maso be fatafaray, mibanjina an' Jesosy. Alleloia. Alohan'ny andohantsika vavaka iomanantsika ao anatin'ity andro Zoma hariva fa firy androany fa 9 volana septambra ozy le rahalahy zay any anaty anany malagasy jiaby. Alleloia. Ataontsika hifalifaly dia faly manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarany. Tiako ho tsapantsika tsiraray avy fotsiny nany atsipiriam-piainantsika ary dia tsy miala eo mason'Andriamanitra. Raha ohatra ka nieritreritra nividy balana rasoir zay ako nisy fotoana. Balana rasoir zany hoe misy tahony za manana an'le bala, an'le rasoir, zany hoe rechange an'le rasoir, fa le tahony tsy nisy dia efa nitaditady teny an-tsena teny ahako dia mividy andray andro dia nisombako le rehefa avy nampiasaiko le lohan'le rasoir iny dia nisombaiko oza hoe metimety amin'le ana ao tsy misy tahony ka tsy nety dia jereko hoe ny an-tsena ny vidiny somary lafolafo dia oza hoe ity ve dia hovidiako amin'izany vidiny zany. Zay zany nataoko tao an-tsaiko tao dia rehefa nandeha ny fotoana niditra tamin'ny mpivarotra anankiray dia hitako le izy ohatran'ny hoe en promotion, hoay ty hoa le izy dia tena niena be ny vidiny, tonga dia naka. Mety hoe zavatra tsy zavatra tsy goavana be zany fa nisy eritreritra nitselika kely tao anatiko tao, nanadena sy nangataka hoe ty ve dia hovidiako lafo be, ohatran'ny lafo be raha ity ny vidiko amin'izany vidiny zany. Fa nisy fotoana anankiray tsy nampozina dia tonga promotion le izy ary tonga tamin'ny vidiny tena hoe vidiny mora dia voninahitra ao an'Andriamanitra. Ny zavatra pitsony kely eo amin'ny fiainantsika dia tsy miala amin'Andriamanitra, eo ambany mason'Andriamanitra. Mila antsika hitany kosa nefa ianao goavana be io, ianao goavana na mety bitika ary tsy maninona fa le fonao nke goavana sarobidy eo amin'Andriamanitra, mila hitan'izay dia voninahitra ao an'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra zay mahita ny atsipiriam-piainanao, aoka tsy ho kivitsika, aoka tsy ho ketraka. Indray tsika tanora rehefa mandeha manam-paharetan'izay, manana fiandrasan'izay, indray rehefa mandeha eny dia manontany foana ho tonga ihany ve tsika, ovintsika ny tonga ho raisina ihany ve za androany. Raha ohatra hoe sendra le mandeha any amin'ny dokotera eny, raisiny ianao fa mila manana an'le fo feny faharetana. Dia tadidiko tsara tamin'ny mbola kely tamin'ny 5 taona, 9 taona tany, zariny papanay ho amin'izay tsy haiko na hoe nijariny ny fanijaran'i Jesosy ho amin'izay faharetan'izay. Fa nisy fotoana avy nianatra papanay moa rehefa avy miasa dia mampiandry eo amin'ny, tsy hoe mampiandry masika fa le hoe mampiandry eo amin'ny atsasakady ny farafahaingana izy vao tonga makanay eo na makanahy eo. Dia indray andro avy ny ravariva niandry 5 taona 9 taona teo
teo abelera teo nianatra tamin'izany. Jereko ihany nefa lasa daholo ny mpiara-mianatra. Za sisa lasa nandeha tongotra nandeha tamina makivaky an'iny apandrana sy iny route circulaire iny, dia avy eo moa niakatrana tamin'ny mora satria iny tany nipetraka hatramin'izay. Za rery mbola bitika kely fa ny tompony efa nanamboatra sy efa nitaiza tao anatin'izay. Dia tateo aoriany mampanay rehefa maka anahy miandry anazy eo amin'ny rahasalama eo tamin'izany 40 minitra na adiny ray na adiny ray sy efa ny adiny ray sasany miandry eo tamin'ny voalohany tezitra, fa rehefa nandeha ny fotoana dia mahandry. Mety misy zavatra andrasanao zay. Mety vetivety iny dia mivaly, mety vetivety iny dia mivaly, mety vetivety koa iny dia mivaly, na mety elabe iny vao mivaly. Fa ny antoka ho antsika dia ny fiandrasantsika an'Andriamanitra. Fananantsika fo maharitra rehefa mibanjina sy mijery an'Andriamanitra. Ka raha mbola velona intsika dia azakivy ny tanora isany. Satria izay mantsy nohatra ny tazana amin'ny ankapobeny. Hoe ilay faharetana ny tanora ankehitriny ohatra ny tsy dia manana an'izay faharetan'izay, fa raha vao tsy eo no eo dia somary ketraka na kivy, dia izay iray vao manamboatra fisainana pahirezina kely fa manana faharetana ao anaty fiadanana. Ka raha mbola velona intsika dia fanantenantsika ao amin'Andriamanitra. Ny fiandrasantsika sy ny faharetantsika dia ao amin'Andriamanitra, satria haintsika loatra fa marina izy ary mahatoky izy. Ndao tsika hitsangana. Nomenanao ny fahavelomana, nomenanao ny tombonandro, nomenanao ny fahafahana maneho ny toetra ny isanandro. Dia isaora izy. Raha eo makasitraka feno anao zay, fa ny zavatra rehetra zay iainanay sy lalovanay dia isaoranay anao. Mety tsy fantatra ny antony, fa hoy ianao hoe miasa mahasoa ireny ho an'izay ty anao. Mbola nomenao ny tombonandro ho anay tsirairay avy, ary nomezanay voninahitra anao zany, ahafahanay mitombo amin'ny fitiavana anao, ahafahanay mampanaiky ny mombanay rehetra ao aminao, ary ahafahanay ihany koa mahanana fahatahorana anao. Fanantenanay dia ao aminao satria ianao dia Andriamanitra ny fanantenana. Ny faharetana dia ao aminao satria ianao ny teny hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, ary tsy navelanao hiriry anefa izahay, fa eo ny fanainao masina mbola mpanolotsaina sy mpampahery, mampijoro anay mandraka rehefa. Makasitraka indrindra ny amin'ny lalana rehetra izay nitondranao an-tsirairay avy, ny amin'ny fafahana indray androany, mbola miandrandra sy maneho anohanana sy etaeta, mba ho amin'ny fiombonana aminao bebe koa hatrany, mba hainao tokoa no hitombo, fa izay hietry. Ary nitoetranao no anapaka sy ameno anay, fa nenay kosa tompo aoka ho anjakanao sy ho fenonao zahay mba hahafahanay manatanteraka izay tianao sy izay irianao eo amin'ny fiainanay. Matoky loatra ianao Andriamanitra ary ianao no maimboninahitra mandrakizay. Manapandray ilay mendrika ny dera sy ny hajaran'ny voninahitra eto amin'ity toerana ity, mameno anay tsirairay avy. Dera sy lasa ny herin'ny voninahitra ny fahefana, ny fiandrianana dia anao ilay tompo masina indrindra, ilay mpanjaka antsy mpanjaka. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salamo hoentintsika miomana sy mino fa ahafahantsika mitoetra ao anatin'izay faharetana, ao anatin'izay fiandrasana, ao anatin'izay fanantenana izay. Ao amin'ny Salamo 7:1 andininy voalohany ka hatramin'ny 5, voalohany ka hatramin'ny 5. Dia miomantsika ao anatin'izay hiditra amin'ny fiankofana mampanaiky ny momba antsika rehetra indray anatrehan'Andriamanitra. Mifankazara amin'ny tsitoa, amin'ny fahaiza-miaina sy amin'izay fiainoana sy fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, dia hitsahatra sy hiadana ianao. Salamo 7:1 andininy voalohany ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinoina ny fitahiny rehetra.
izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrany any aretinao rehetra, izay manavitra ny hainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona ny famindrapo sy fiantrananao. Amen. Alleluia. Jesosy izany mihitsy no etaetany fonay androany, dia nisaotra anao sy ny anatitra fiankofana marina eo anatrehanao. Tompo androany dia aterina eo pela tananao ny momba anay rehetra. Tsy tonga eto izay Jesosy anatitra famonomonomana na fanomezan-tsiny na tahotra na ayahy, fa tonga eto izay Jesosy hanokatra ny fonay mba hanjakanao iandriano ty fotoana ny arivo ty Jesosy. Efa ny etaetan'ireo rehetra izay tonga eto mangetaetanao Jesosy io, ary androany izay dia hiaraka anao fifanekena aminao, anavao ny fanoloran-tenanay aminao, ilaza aminao zay Jesosy fa mino anao zay, ilaza aminao zay Jesosy fa matoky ny fitantananao zay, ilaza aminao zay Jesosy eo fa tsy naneny zay ny safidy anao. Androany Jesosy tonga eto zay omenay anao ny momba anay rehetra. Sokafo ny vavanao dia teneno amin'ny Jesosy, Jesosy apetrako ampelantananao ny amiko rehetra androany. Tario amin'ny fanatrehanao mba isitraka izay rehetra avy aminao, isitraka ny anjarako avy aminao androany. Aoka tsy ho variantsika, aoka tsy handeha amin'ny fahazarantsika, fa aoka tena angetaeta azy, ary ny fiankofana izay atolotra ao azy androany dia atao fiankofana izay mbola tsy nataonao azy hatramin'izay. Amen. Saotra Jesosy. Halleluja.
mampatsiahtsika ny tenin'Andriamanitra, mampatsiahtsika ny fanamasina amin'izao fotoana izao fa misy zavatra izay mbola tsy afoitsika, misy zavatra izay mbola mahatonga antsika tsy mahita tsara ny voninahitran'Andriamanitra. Amerina an'izany tononkira izany tsika hoe manaiky aho dia aoka aloha nisy kafa ny vavanao dia manaiky tokoa ny fotsika tsirairay avy. Isaky ny tonga mifanatry an'Andriamanitra tsika dia ndao anaiky ho fatiny amin'ny teny. Isaky ny tonga mifanatry an'Andriamanitra tsika dia tokony misy zavatra miala amin'ny tenatsika. Tokony Kristy no mitompontsika kosa miaina. Jesosy androany tsy ataoko ho hirahira fotsiny izany. Androany Jesosy any anatiko any maniry tena te hikambana aminao. Manaiky aho Jesosy hiteny fahamarinana. Manaiky aho Jesosy andeha amin'ny fanetretena. Manaiky aho Jesosy hanome anao ny fotoanako. Manaiky aho Jesosy hisaintsaina ny mombanao. Manaiky aho Jesosy tsy ho mpitsaratsara ny hafa. Manaiky aho Jesosy ho mpanangana ny hafa. Manaiky aho Jesosy ho fantsona tsara isehony voninahitra aho. Manaiky aho Jesosy ametraka anao fiainako. Alleluia. Ndao irayntsika hoe manaiky aho, manaiky aho. Manaiky so